Ho antsika izay mbola tsy nahafantatra dia lapa iray fandraisan'ny mpanjaka ireo vahiny sy trano iray hafa fialany sasatra ary trano any miaramila mpiambina no teo afovoan'ny farihikelin'Anosy taloha fa tsy io anjely mainty io. Ninanarodana izany mba amafana ny tandindon'ny fanjakana malagasy sy ilazana fa tsy ny mpanjaka no nitondra fandrosoana teto Madagasikara. Onahonany teo dia radama voalohany no nanana hitahitananao litsy fa raha navalina voalohany nanantanteraka azy ary navita azy hatramin'ny farany. Nakaolo izy nampangady tany dia nanisy nosy teo ampovoaniny. Marina fa efa nisy rano ihany teo fa tsy ampy dia nitary-drano izy avy eny Nosy Mahavelona ameno an'le rano eo amin'le nosy dia nampanao tranon-kotona teo ambonin'io nosy io. Tsy resaka ahitraitra na fitsitideradera no nanaovana n'io toeran'io fa fialan-tsasatra sy fialam-boly, indrindra ny ampisiasina ny tanàna toy ny nametrahana ny vatomasina dia tsy Mahamasina. Ny endriky ny farihikelin'Anosy raha tena jerentsika dia sarina fo. Misy lalapana hafa izany satria ny fo dia manana hevi-dehibe amin'ny vatan'olombelona. Ao anatin'izay zao dia resahantsika ny teny amin'ny maha-malagasy antsika. Nisy ny atao hoe fokotany, nisy ny atao hoe fokon'olona. Ary ny ankoatran'izay dia ny eto amintsika dia tsy mitovy amin'ny lazain'ny vazaha hoe etnika fa foko. Ary ny foko dia ilazana fa mifankaty ary mifankahazo ny gasy rehetra satria voalaza hoe foko sakalava, foko tandroy, foko betsileo, foko merina. Ka raha vao indray mandeha anao manimba ny fonao na mamono ny fonao dia maty ianao zany. Ary zay no tonga teto amintsika tsy nisy izany geretinика izany fa miforon'ny frantsay fotsiny zany amin'ny alalan'le zarazara ao anjakana. Ka hitaritana antsika malagasy mba hampafantatra tsara hoe inona ny tena dikany nanaovandrana valan'io Anosy io ho sarina fo. Fazadiny mbola nasiany zava-maniry nanodidina ny toeran'io ny voleny azon-dandy na voaroy azo ny fahafantarantsika azy amin'izao fotoana izao. Ny landy dia manana zavatra ngezabe amintsika olombelona dia tafiny izy raha velona ary finosana izy raha maty. Nisy voisivorona nompiana teo ary nisy olona mikarakara an'ireo zavatra eo mba hiarovana ny asiny. Ary ny antony nompiana voisivorona teo dia manome fambara amin'ireo mpanamboatra sy mpanao ratsy, indrindra fa ireo vahiny avy any ivelany. Rehefa nifanaraka tamin'ny mpanjaka Ranavalona reniny i Jean Laborde fa anangana ozinina fanamboarana vanja sy tafondro dia noloarany ny farihikelin'Anosy mba anangona ny rano betsaka ahafahan'izay ozinina izay mihodina ka ny rano-tany rehetra nesorina teo no narenina teo avaratra ka nahatonga ny toerany hoe Antaninarenina. Ny ankoatr'izay dia noentina namatsiana herinaratra voalohan'ny rova io farihy io talohany nisian'ny générateur à vapeur teo akaikina avaratr'ova. Ny taona 1776 dia naoriny frantsay teo ny tsangam-bato fahatsiarovana ho an'ireo malagasy sy frantsay maty tamin'ny ady lehibe 1776, 1776. Amiko aloha dia zavatra hafa mihitsy ny ao ambadika io satria ilazaina ve fa hoe amin'ny mezakasina an'ireo mahery fo antsika dia rano maloto na Tananarivo na avarina eo aminy. Misy asiny ve ianao amin'izay fotoan'izay? Dia ny zavatra tiana atao dia tsotra. Izay zavatra tsara vita teo razambe antsika tany aloha dia jereo fa fafany tsy hita ao anatin'ny tantara dia soloiny ohatran'io Anosy daholo manerana Madagasikara. Ary zay mahatonga antsika io very amin'ny kolontsaina. Ny mpanakanto frantsay Barberia, mpanao asa sary sikotra sy Perrin, mpanao ravaka no nanao ny endrika mambika an'io anjely mainty io. Misy famato ratsy ao satria ny antony dia tsotra. Ny zavatra ratsy dia zavatra maloto ny alefa ho aminy. Ny any tokana angambany dia izy lasa fanapohana afomanga io. Kanefa ireny fahabirebirebena saina fotsiny. Hoentina anakonana ny tantara.
dia gasy mametraka hoe ny mahasoa zao vao mahafinaritra fa ny anazy le mahafinaritra ny andebrebeny anao tsy hafantatra an'le mahasoa. Taty amin'ny Repoblika faharoa dia naverina sy nininana sy navoaindray tao amin'io farihy io mba hisorohana ny fakana trondro ao. Indrisy nefa fa tsy tamana izy ireo ka niakatra teny amin'ny arabe ka naverina ny fanjakana tamin'ny toerana nakana azy. Ny tiako lazaina dia izao ny men'le pary atsika ity nosy ity sy izay rehetra misy ao aminy ary mbola meno fanahy lehibe ihany koa isika hanajariana ny tenantsika sy ny tanitsika. Azadino fa ny azo mivolen'ny vahiny na ny didina Anosy ange dia zakarandahy izay tsy azo zanatany fa azo netiny avany aminy atao inona amotehana ny mahatsikasika ary tokony ho fantatsika rehetrarehetra fa ny zakarandahy dia azo malahelo e tsy famboly tanàna. Ny anaran'ireo frantsay hatramin'ny fakany nisy totoavina malagasy no alalininy ka hainy sy voafehiny tsara. Fantany fa nanana kolotsaina momba ny fitoeran-kasin'ny hazo isika toy ny amondana toerana misy ny mpanjaka ny aviavy eny amin'ny vohitra andriana ka novoleny hazo malahelo daholo ireny toerana ireny mba amononkasina azy.